Fa manana ny ambarany ihany koa ny vondron'ny firenena amin'ny teny frantsay mikasika ny vokatra izay navoaka ny CES momba ny fifidianana filoham-pirenena androany. L'OIF va terminer son rapport final prochainement concernant les 2 missions d'observation qu'il y a eu à Madagascar et elle se réunira ensuite pour prendre ses décisions concernant la poursuite de l'action de l'OIF à Madagascar. Amarana ny tatitry ny fanaraha-mason'ny fifidianana teto Madagasikara ny vondron'ny firenena mampiasa ny ampahanina manontolo amin'ny teny frantsay na ny OIF araka nambarandramatoa Christelle Mély manampahaizana avy amin'ny OIF amin'sahana ny fanaraha-mason'ny sotra-pifidianana eto Madagasikara. Iso izy avy eo ny fivoriana izay tanteraha-mpikambana eo anivon'ny OIF andraisana fanapa-kevitra momba ny Madagasikara ary hijerena indrindra ny asa izay ho tanterahan'ny OIF eto Madagasikara ao anatin'ny Repoblika faha-efatra. Nosiritan-dramatoa Christelle Mély fa ny famerenana amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny firenena mampiasa ny ampahanina manontolo ny teny frantsay no dingana voalohany tanterahan'ny OIF. Sachant que la première étape sera la réintroduction de Madagascar au sein de la grande famille de la francophonie. Marihana fa ny OIF dia anisan'ny nandefa mpanara-mason'ny fifidianana teto amintsika nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa izay notanterahana tamin'ny taona 2024 teo. Mpanara-mason'ny fifidianana 730 miparitaka tamin'ny birao fandatsaham-bato efajato tamin'ny faritra 12 teto amin'ny Nosy.